zay ny amin'iny fa eo amin'ny sehatra ny fiompiana kosa indray dia na dia maro amin'ireo pony eto Madagasikara za no mpiompy dia mbola maro ny olona sedrain'izy ireo eo amin'izay asa sanina izay raha sy mpanatsarana kosa nefa ity sehatra ity dia mety ampidibola maro tsy toko tsy firohana raha ny fanazavana hoetiny ramatoa minisitra ny fiompiana ramatoa Iantarandriamandrato. Afaka mampidi-bola betsaka ho an'ny malagasy ny sehatry ny fiompiana. Araka ny nambaran'ny minisitra Iantarandriamandrato dia afaka mampidi-bola hatrany amin'ny 707 miliara ariary na 704 miliara dolara isan-taona amin'ny toe-karen'ny malagasy ny sehatry ny fiompiana izay, saingy mbola maro sakana amin'ny fampiroboroboana azy na dia efa miverina mahazo manorina enany amin'ny tsena Eoropeanina azy Madagasikara ohatra dia mbola tsy afaka tanterahana izany noho tsy fisian'ny fanarahan-penitra iraisam-pirenena takin'ny fanondranana ena ao anatin'izany sy ny famonoana biby fihinana. Anton'izay natonga ny ministeran'ny fiompiana miantso ny sehatra iraisam-pirenena mba hanohana ny Madagasikara amin'ny fametrahana ny service vétérinaire eto amintsika. Ny fametrahana ny service vétérinaire eto Madagasikara manaraka ireo fepetra izay takin'ny international indrindra zany fa ny organisation internationale de la santé animale dia dingana lehibe tsy azontsika idivirana satria izao tontolo izao dia mitaky an'ilay atao hoe sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire, sécurité animale ary protection des consommateurs. Ny zavatra rehetra zany izay vokarana avy amin'ny biby avy amin'ny fiompiana dia tsy maintsy manaraka ary manana certificat international amin'ny firenena anankiray hoe manaraka fepetra takiny amin'ny lafin'ny service sanitaire. Madagasikara amin'izao fotoana izao mbola tsy manana an'izay atao hoe service sanitaire manaraka amin'ny fepetra takin'ny lieu. Ary rehefa mbola tsy manana an'izay le hoe mise aux normes service sanitaire zay tsika dia mbola tsy afaka mihitsy mieritreritra hanondra any velany indrindra fa mireo faritry ny firenena Union Européenne ary tsy afaka mameko garantie amin'ny mpihinana eto toerana koa mantsy hoe ny zavatra haniny iny ka sady manaraka ny atao hoe misy atao hoe sécurité alimentaire ary misy atao hoe hygiène alimentaire. Zava-dehibe zany zay tsy maintsy ananantsika eto Madagasikara. Araka ny fanazavana dia mbola ambany ny vokatra azon'ny Madagasikara amin'ny fiompiana ary mbola ny tantely eny loatra eto no ekena ny fanondranana azy mankany amin'ny tsena Eoropeanina. Mbola 100 taonina amin'ny 5,000 taonina tadiavin'ny Eoropeanina ihany nefa no ahondrantsika. Anisany nandray anjara tamin'ity dinika niaraka tamin'ny ministeran'ny fiompiana androany ity ny vondrona Eoropeanina, ny ONUD, ny FAO, ny FIDA, ny SMB ary ny AVSF.